mandra-piavin'ny fahafatesana. Amaky ny baiboly andininy ray akory ary lehibe ny fanekena ampiditra ny zanaka firy moa ny zazana atao batisa nefa tsy hitanao izy amin'ny sekoly alahady tsy hita karika neraka ty tanàna ty izy rehefa alahady ka reraka kosa izy pasteur sabotsy izy natation activité any ampianarana tsy azo ary ny lahady ahoany mba matory izy pasteur matory amin'ny anaran'i jesosy matory zany fa ireny fanekena mavesatra dia mavesatra reny ry fiangonana malala dia ny farana ny FJKM tamin'ny teny anankiray fihezanteny anankiray manao hoe ny herina eo tsika rehetra ny miainga raha ny heriko hoe Lutera dia zava-poana fa ny herin'Andriamanitra izay miasa tokoa izany maha-réformé atsika izany koa maha-luterana atsika izany maha-protestanta atsika fa soavana irery ihany raha ny herinao hoe na ny amanga manjo io aza tsy vitanao iza zany no miteny amin'io mierikerika ianao zany lehilahy dia ianao miteny la hoe ho any rindrina mameloko soma kely ka ity izy any rindrina ity alohan'ny tenenany ery tsy mahay raha ny herin'Andriamanitra na izay sarotra indrindra aminao aza dia vitanao ivavaka misy dekona ane mbola tsy nivavaka teto mihitsy hatramina dekona azy matahotra hony izy mety misy zany io moa zany dia tsy kapaokako mihitsy io mivavaka io pasteur tsy vitako mihitsy io le efa nandavaka hoe za tsy anao dekona ianao mihitsy nanery ananao an'ity dia ataoviny ianao fa za dia efa tsy manao man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay amen vita le toriteny re hafa
ivavaka atsika ry havana ry Andriamanitra ry zanaka ry fanahy masonao faly izahay misaotra anao fa tsy afeninao anay ny sitraponao a izay tianao iainanay. Nambaranao taminay Andriamanitra ny afatra maro izay avy amin'ny teninao. Ny soratra rehetra nomenao tsindrimandrin'Andriamanitra tokoa dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-datra, ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Misaotra Andriamanitra fa nare afatra maro izay tamin'ny tenin'io ty. Mahay ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra. Tsy misy zavatra tsy hainao atao. Ary izay ihany koa dia mahay ny zavatra rehetra satria manana ny herinao Andriamanitra. Dia ilay fanahy masina, ilay fanahy ny fahamarinana velona ty anatinay izany. Tompo Rainay io, sambatra ny sofinay fa mandray ny sitraponao. Tario ary izay Andriamanitra mba tsy handalo fotsiny izany teninao izany fa ho hainanay tokoa ka hainay mampiatra azy eo amin'ny fiainany andavanandro. Satria ny filazantsara dia ianao Jesosy Kristy, ilay velona ty anatinay. Ka raha velona ty anatinay zany filazantsara zany tsy kobolinay rery fa hozaranay amin'ny hafa ihany koa. Taio ary zahay mba hanana finiavana, mba hizara amin'ny hafa ihany koa, mba hanananay valim-pity avy aminao. Nampianarinao izay fiangonana tamin'ity androandroany ity fa mila tia mianatra zahay, mila mahay mandalina izahay, ary ny safidinao manokana ny mpanomponao mianaka avy hito amin'izao fiangonana izao. Ny angatanay Jesosy, anomezanao azy rehery fahasalamana ahafany manatanteraka ny antsonao, ahafany manatanteraka ny fitoriana ny filazantsaranao. Marina aminazy tokoa Andriamanitra ilay tiany hoe mahay ny zavatra rehetra amin'ilay mampahiry. Tompo Rainay zanan-danitra, taio izay mpanomponao tsirairay avy mba ahay fanampy ifanohana amin'izao mpanompon'Andriamanitra izao. Tsy mitady sitraka avy amin'olona nefa fa valim-pity avy aminao Andriamanitra. Taio Andriamanitra ny fiangonanao mba hay anaiky ny fampianarana izay afafy ny mpanomponao amin'izao fiangonana izao. Tsy monomonina fa andray am-pitiavana araka izay ambara aminao. Andriamanitra mitary anay hatrany ianao fa voniko izahay andray ny hafatra avy aminao. Izay rehetra tiana angatana nefa tsy voatony ny vavanay. Ianao Jesosy Kristy, ilay fanahy masina no hiasa ty anatinay ka ameno izany rehetrarehetra zany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay lohany fiangonana sady mahay ny zavatra rehetra no angatana izany vavaka izany. Amen. Andehantsika ry havana hiaritsangana hanambarany fanekemponotsika eo anatrehan'ny Tompo. Fanekemponona laharana fahatelo no hiarantsika manonona. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanao fabatisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombony finoanay. Amen. Mahazo toerana fiangonana. Fifaliana ho antsika ny mandray ny havantsika atokana ho isan'ny mpanay fanasan'ny Tompo. Hira fanampin'ny faharoa ny andininy voalohany no raintsika dia asaina izy hiakatra ny alitara masina.
Riavana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia fifaliana ho antsika mandray tiavantsika ty anampina ny olombojena zay ataony tompo isan'andro amin'ny fiangonany. Vavolombelon'ny fanekena ho ataontsika ary ny mpanefana samy tompo rehetra dia miezaka manavao ny fanekena nataony teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Efa ny ampianariny ny fotom-pinoana Kristy aminy izy. Efa natanteraka ny fanekenany tamin'ny batisa ka atolotra atsika ho masinina ankehitriny koa mangataka atsika hitsangana angataka ny fanahy masina. Afaka isika riray mandrakizay io misotranao amin'ny fonay manontolo izahay sitrakao mantsy ny manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza ntsony ny fitiavana anatona anao. Andriamanitra tsara sady matoky nino ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny rotsahany ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezika izahay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokona sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka isafidy ankalalahana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoana ry tompo renay io mba hinore ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy zao. Raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay izany ho azany ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Enotsika ny teny fanorenana izao fanokarana zao ny tompo izaho ny mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry raha misy olona ta hanaraka oko izy andamy tenany sy tonana azy fijaliany ka hanaraka fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy ary na izy navery ny anony amiko dia azo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Inona ny men'ny olona ho takalo ny aina? Fa na iza no ny sitrapony raiko izay nandanitra dia izy ny rahalahy ka nabavoka ary reniko ary amin'izany nazovona anay ka natrehan'ny olona ekeko izy natrehan'ny raiko izay nandanitra nazovo kosa no amindahany natrehan'ny olona ho lavo kosa izy eo natrehan'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Mangataka anao ary amaly ny fanekena ilain'ny fiangonana aminao. Ianao va amin'Andriamanitra paratsika sady raitsika tiatsika izay nanomeny Jesosy Kristy izany lahatokana maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Eny tompoko. Mihinan'i Jesosy Kristy izany izay mamely falamelan-keloka ho an'ny sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tompo tsy mamonjy va ianao? Eny tompoko. Moa ianao manaiky ho an'ny tenanao ny fanekenana tamin'ny batisa izay efa nandraisanao ny fanahy masina ka mizotra amin'ny lalina fiainana Kristy aminy ka iezika no tia an'Andriamanitra angatony sitrapony ahatsiaro ivavaka sy amaky baiboly amonjy fanompoam-pivavahana sy ny fanasana masina izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Eny tompoko. Okary ianao todika amin'ny fiangonana amaky ny ilaza ny anaranao ary amaky ampahabe maso ny fanekinao. Izao raha faralamika zonary tiny dia manaiky sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy. Ho velany eloko arasoko ny famonjena ka ekeko ho tia hanompo azy amin'ny foka rehetra. Napakevitra ny andray fanasany tompo izay anaiompino ny fanekeny sy ny famonjena sy ny fampiabanana tsaon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina hanambarany tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony ka
hiezaka aho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiara-mivavaka, toroteny, fiara-mandinika, soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko ho zava-dehibe sady voalohany ny fitondrona ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako, ary hiezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba anompoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no ankinako hantanterahako izany rehetra izany. Omen'Andriamanitra anao zany heriny zany, hataterahanao zany fanekenao izany. Raha faralahy Mika Zo na Artina. Raha faralahy Mika Zo na Artina. Noho izany fanekenao ataonao izany dia aminarin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay, mitsodrana anao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainao andrenjara miaraka amin'ny ankehitrina amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy efa niantona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana ampitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana, maheresy mahatanja fa amin'ny Tompo momba anao. Iombona hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao zay no ity ora nomenao iainanay ato anatrehanao ity. Apetraka eo ampelantananao Tompo, ity mpanomponao zay avy nanamafy ampahibe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray io no niantso azy, koa namaly zany antsonao izany izy. Da io ny fanapahan-keviny ny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aharetany amin'izany noho ny fanahinao masina. Ianao ihany koa no aka hanomana azy anatona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina amin'ny fibebahana, matanjaka ny finoana, tsy azozogozozony amin'ny fanantenany, ary mahery ny fitiavany. Aka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana, ary isehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Dia mivavaka aminao zay Tompo, mba omeo anay rehetra ihany koa ny androsatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakan'Andriamanitra ifanapanantenanao ho an'ny zanakao. Noho izahay ray ny famindram-po fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanako malalanao sy mpamonjy anay no entina mivavaka. Amen. Re mpanefatra zany Tompo vaovao, tany mafy ny ananao mba tsy siaka ny satroboninahitra aho, mandehanaka mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra. Amen. Ny hera fanampin'ny faharoa teo no toy izy atsika anaovana ny rakom-pisaorana sady imanantsika amin'ny fotoana natokana ho amin'ny mpitandrina mianakavy izay tarihin'ny révérend docteur amin'ny zany fotoana izany isika.
3:20 amin'ny 200. Fiangonana malala misaotra an'Andriamanitra isika fa tonga eo amin'ny fotoana namariana ny alahady ny mpitandrina Menakavy, miangavy ny mpitandrina Rakotrozafy, Mikaela, Mivady sy ny zanany isika mba hijoro etỳ anoloana ahafahantsika manatanteraka izany alahady ny mpitandrina izany. Eny iry izy Menakavy fifaliana ho anay fiangonana tokoa izay manoloana anareo ny mampahatsiaro anareo ny tenin'Andriamanitra ary koa ny manome toky anareo fa vonona hiara-miasa aminareo hatrany izahay fiangonana. Isika fiangonana kosa dia hiara-mitsangana ankehitriny mba hiombona amin'izao fotoana izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra: mihaino ary Jakoba sy ry Israely izay nantsoko, tsy miova aho, izao ny voalohany ary izao koa ny farany. Jehova efa niantso hatrany am-boka, ary hoy izy tamiko: mpanompoko ianao ry Israely eo, izay entiko mampiseho ny voninahitro. Hoy koa ny Tompo: efa nanendrim-piambina eo eny ambony mandanao ary Jerosalema eo, koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay mpampantsiaro an' Jehova, aza mitsahatra ary aza mamela hitsahatra amin'ny asa fanompoana, hitsahatra mandra-panao ny an Jerosalema ho mafiorina sy ho deraina amin'ny tany. Ankehitriny dia mitodika amin'ny mpitandrina isika fiangonana manao hoe: fa ianao kosa ary lehilahy n'Andriamanitra, mizaha mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa tsy men'Andriamanitra fanahosa ianao fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ho anareo ankonany ihany koa, aoka ianareo anao zava-dehibe ny fitondrana mibavaka ny asan'ny mpitandrina, anao zava-dehibe ny fiainana ny soratra masina ary hiankina amin'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fiarah-miasa amin'ny fiangonana toy izao. Isika fiangonana ihany koa dia tsy mpitsara na mpanakina na sanatria ho enta-mavesatra ka ampisento ny mpitandrina eto amintsika, fa hitondra mibavaka azy ireo mandrakariva isika, ampahatsiaro azy mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo, ny herin'Andriamanitra izay manohana ny fiarah-miasa, ny fifandraisana eo amin'ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana, ny sampana velona rehetra ny fiangonana manontolo. Satria fomba an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny manendry olona hitondra sy hitarika ny fiangonana, koa indro ankehitriny ny mpitandrina izay nirahan'Andriamanitra eto aminareo, manavao indray izany faneke-piarah-miasa izany, ary ho ataonareo amin'ny fifankatiavana, amin'ny fifaliana, amin'ny fifanajana, amin'ny fifampiainoana izany asa fanompoana izany. Mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalanareo ka maneke ny mpitondra anareo tahaka ny olona mbola mpahamoana. Aoka hiombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay, noho ity fotoana mety ity izay natokany fiangonana mba hiarahanay, maneho amin'ny ray aman-dreninay ny fanajana, ny fitiavana, ny fanohanana.
sotranao izahay tamin'izay efa fiarah-miasa teto ary mbola mangataka anao ihany koa ny aretany amin'izany fanompony izany tafio ny herinao mandrakariva izy ary meo azy ny fananao masina ampahatsiara azy mandrakariva mahazava-dehibe ny teninao izay efa nikeny hotompoina sotranao izahay noho ny vaty zaza izay nomenao azy noho ny zanaka eto toerana sy any ampitan-dranomasina izay miombona amin'izao fotoana izao tafio ny herinao mandrakariva izy menakavy meo azy ny fiadananao ary meo azy ny fifalian'ny olona manana anao Jesosy Kristy tomponay amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany amen. Eny ny birao ny fiangonana koa ankehitriny dia mitsangana eto manatanteraka izany fanehoana ny alahady ny mpitandrina izany. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina 4:4. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisako fitenenana eto solotena amin'ny fiangonana ko dia raisina ampanetretena. Ary misaotra ny tompo isika noho ny amin'izao fotoana izao ahafahantsika miaona eto noho ny amin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Nefa alohan'izany dia miarabanao révérend docteur izay avy eo amin'ny toeram-pampianarana mpitandrina tonga eto amin'ny chapelle militaire Apahibe mitory ny tenin'Andriamanitra sady mampianatra anay. Misaotra an'Andriamanitra tokoa isika satria fotoan-dehibe no atrehantsika androany dia ny alahadin'ny mpitandrina. Eo anao révérend docteur Rakototsafy Mikael Ramatoa vadinao ny zanaka na ny eto toerana na ny any ampitan'ny ranomasina. Miarahaba anareo izahay nahatratra izao alahady natokana ho alahadin'ny mpitandrina izao. Ny tompony ho aminareo hatrany ary ampitoetra ny fanahiny aminareo hatrany ahavita ny asa fanompona eto amin'ny chapelle militaire Apahibe sampana protestanta. Ireo ny fiangonana, ireo ny sampana diakonina sy ny olona vonona trany iaino ny fampianarana ny toriteny. Eny misy ny fanitsina ny diso araka ny tenenina teo ko dia manatenanao hatrany izay noho ny amin'izany fampianarana izany. Ny fanohana ny fianakaviana ihany koa dia andrasanay ko dia misaotra makatelina ary makasitraka indrindra noho ny amin'izany asa fanompona lehibe ataonareo ho an'ny fiangonana izany. Ny voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny birao ny fiangonana mandray tanana eto.
sisy répétition moa zany fa manentina antsika fiangonana anao ny hira toko-panompona miaraka aminay. Para
papuzavtenako anopoana rayo tsy andrarakilombiano kanayarana miasanato kanamisato kanamiato dia andray tanana roretrarehetra zany izay hitsanganito ho anatin'izany koa ny anatanterahany rakitra zay ho ala amin'ny dekorna araka ny fandaminana ifanomanina. Azavady tompoko le arona ampovoany nandrotsahana le valoko ho an'ny pasika izay ny fandamina.
Hira fa 500 no ataontsika hira nangatahan'ny mpanompon'Andriamanitra. fa 7 sy 500 fa 7 sy 500.
fasivy amby efapolo sy dimanjato jesosy no asandratro fa izy no mpanavotro. Thank you.
fahafito sy telonjato izy no hanompo any Jesosy rehefa vitany rakitra dia ajanona ny hira. Tsangana isika n'olotra ny rakitra. Ipetraka amin'ny fiangonana tonga amin'ny fandraisam-pitenenana izany. Ataontsika ny hira fa 570 sy 500 mialohan'ny fandraisam-pitenenana zany no manana izay anatanteraka izany. Endre zany afaliana.
misaotra an'Andriamanitra lehibe isika totosa ny alahadin'ny pastera atsiarovantsika ny ray aman-dreny mpitandrina teto amin'ity fiangonana ity amin'ny asa fanompoana 7 taona izay noho izany fifaliana izany dia misy ilay valopy efa nomanitsika efa nalatsakitsika teo araky ny ao anatin'ny fiangonana ihany koa dia misy ny rakitra faharoa ka izany indrindra no anasana ny ray aman-dreny mpitandrina hijoro eto anoloana miaraka amin'ny ramatoa dia manasa ny sekreteran'ny fiangonana hanolotra izany fitiavana avy amin'ny fiangonana atolotra amin'ny fifaliana. Ny vola dia amin'ny olombelona ihany fa ny fanahin'ny tompo no aoka hitoetra aminareo menakavy hatrany. Misaotra indrindra tompo. Misaotra ny tompo lehibe isika ny amin'ny ateterahany zao fotoana zao zay ny tondrana mbavaka ny menakavy ny bureau ny fiangonana ry filomboninahitra ny dekona sy ny olona ny sampana velona rehetra zay tarihin'ny filohan'ny fiangonana. Misaotra ny révérend docteur zay nizara ny fampianarana tanteraka zany fotoana zany sy ireo mpitandrina mizadra raha koa ny kristianina ny sakanabaka ny amin'ny fanomezana tolotra reo koa. Andriamanitry ny fiadanina omba anareo mandrakariva dia mivavaka izay mba avitahanay ny anjara fanompoana eto amin'ny zavatra rehetra momba ny fampianarana araka ny voalaza teo indrindra fa ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora tsy maintsy miezaka ny fiangonana na be ny ankizy sy ny tanora mba hanana firenena sy fiangonana vamina ary zay no anatin'ny fanekena voalohany amin'ny fanekeny mpitandrina dia hitaiza ny ankizy sy ny tanora dia izahanay hatrany zany anananareo taranaka vamina tsy hitsangamenatra na mankaiza ny taranaka ny fiangonana ety amin'ny chapelle militaire ity hatrany ampitandranomasina manaraka izao BDB ny zanaky ny chapelle manaraka izao fandarina izao dia isorana izy ireo amin'ny zavatra rehetra fifanatonga fraritso ny sasana andefa fanomezana avy any ivelany dia isorana koa izy ireo dia misaotra antsika menakavy amin'ny zavatra rehetra ny tompony fiadanina ne omba anareo. Misaotra tompo. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo asaina antsika hiarandray fanasan'ny tompo amin'ny namantsika rehefa mirava ny fiangonana rehefa avy eo avy any Canada zany izy no maketo amintsika no tokony ho mpandray dia asaina antsika hiara amin'ny omby-databatra aminy amin'ny tompo rehefa mirava ny fiangonana. Araky ny efa nambara tamintsika teo dia misy ny vahiny ny révérend docteur zay mpampianatra ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina eo Ambatonakanga zay nitondra ny tenin'Andriamanitra toro-teny tamintsika teto inotsika fa tafita amintsika ny afatra araky le niteneniny teo mahay ny zavatra rehetra isika manomboka izao. Sy efa nahay moa dia efa nahay hatramin'izay fa dia engane isika mba hay ny zavatra rehetra. Manaraka an'izay andriamatoa révérend docteur reo ny mpiray finoana ato amin'ny chapelle militaire Paibe faly dia faly mandray anao eto misaotra noho ny amin'ny fandavatena famoizana amin'ny fotoana miaraka aminay eto. Noho izany misy ny atao hoe fity avy aty aminay atolotra atao vatsin-dalana ny teninay dia hoe reo ny mpiray finoana raha misy ny fotoana mamangianay hatrany fa vonina hatrany izay andray dia ho aminao hatrany ane ny fanahin'ny tompo. Hiditra amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Faly miarabantsika mpianakavy ny finoana ary dia manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy
Tenyandriamanitra amin'ny Filipianina toko faefatra andin'ny fahatelo amby folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Izay no tononona ho antsika rehetra ary dia hiarabana ihany koa ny mpitandrina mianakavy noho ny andron'io. Izy Andriamanitra ny ombanareo mandrakariva atanteranareo ny adidy lehibe izay apetrany aminareo. Toizandray vaovao ray izao marain'izao avy amin'ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana. Ampatsahivina ny dekonina rehetra ampirinasa fa nio ny farafanaterana ny fisy fanavaozana ny fikotsahana. Aterina izany ao amin'ny birao an'ny sekretariat na ao amin'ny birao mpitandrina. Misy ny baiboly adino izay tsy misy anarana izay tompony dia afaka mandray izany ao amin'ny sekretariat. Vaovao avy amin'ny sambana vondrona fototra laika. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho fanatanterahana ny troatean sampana dia misy ny fampianarana na famelabelaran-kevitra iarahana amin'ny Andriamatoa Randriana Arsoa James ary ny Rina mpitandrina avy ao amin'ny FJKM Antsampandrano Fiderana izay mitondra ny lohahevitra hoe ny kristianina manoloana izao vanim-potoana ny andro farany izao. Izany dia atao eto amin'ny fiangonantsika ny alahady 13 Jolay 2024 amin'ny rorora sasany tolakandro. Koa saina sampana rehetra ny fikambanana ary isika mpianakavy ny finoana anatrika izany. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara. Misy ny fampianarana mamaky ny ten'Andriamanitra izay karakarain'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara eto amin'ny fiangonantsika. Iarahan'izy ireo zany amin'ny FJKM Akady Fotsy. Atao izany ny sabotsy 12, 7 ary 19 Jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 4 ora sasany tolakandro. Marihana fa fampianarana mitoy izy io ary anasana antsika rehetra. Misy ihany koa ny sakafo izay karakarain'ny sampana amin'ny vidiny 5,000 ariary ho an'ireo izay liana amin'izany. Koa mba milaza ny alarobia mialoha ny fiofanana. Soratra anarana izany ao amin'ny mpitandrina, ao amin'ny birao mpitandrina na any amin'ny biraon'ny sampana. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Ampatsahivina ny mpampianatra rehetra sy ny komity ary indrindra ireo ray aman-dreny izay nanolo tena hirotsaka ao amin'izany fa isy ny fivoriana amin'ny herin'ny anio alahady 13 Jolay amin'ny 7 ora maraina. Koa manantena ny fahatongavantsika rehetra. Rakim-pisaorana. Isaoran'Andriamanitra noho ny fandrindrany mahagaga sy ny tantanany ahy ka nahavitako indingana iray tamin'ny fianarako iny ary isaorana izy mba hitantanany sy hitondrany ahy. Amen. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana. Filazantsara Jesosy Kristy araka Matteo 7:7 mangata dia omena ianareo. Rakitra atolotra ho fisaoran'Andriamanitra no nafako ny fanadinana CEPE mangataka vavaka ihany koa ho an'ny zokinay izay mbola hanala ny fanadinana baccalauréat. Mangataka vavaka sy hira 50 sy 500. Rakim-pisaorana atolotra ho ampitandrina sampana sekoly alahady ary ny sampatia. Isaia 7:70 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 tapany a. Aza mahatsiaro ny lasa, aza misaina ny taloha, indro izao efa hanao zava-baovao, koa ankehitriny dia efa miposaka izany. Ho fisaorako an'Andriamanitra noho ny fitantanany sy ny fitondran'ny tenako, ny ankonako ary ny fianakaviana kely izay misy ahy, ary koa mbola fametrahany eo ampelantanany ny ho avinay rehetra. Dia indro manolotra rakim-pisaorana atolotra ho amin'ny mpitandrina, ho an'ny fiangonana, ho an'ny sampana Dorcasy, ho an'ny sampana sekoly alahady. Taratasy fisaorana. Ny vadiny Bako Malala ny Rinaldzao, ny zanany, ny reniny, ny raitapo aminy, raitapo amin'ny vadiny, ny havany, fianakaviana manontolo. Dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana ny fiangonana Chapelle Militaire Baibe, ny mpitandrina vadiny Dekona, ny mpiara-mivavaka tonga ny dododo sy nampahery ary ny trotro-mbavaka anay tamin'ny alasamy malalanay Rakotondravony Ludwig Andrianome. Ny fanotronanareo anay dia mitondra hery lehibe ho anay fianakaviana. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane amalifitsy anareo. Dia toy izay indray vaovao iray ravana voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Ny sakramentan'ny batisa ho atolotra ny zazakely rafidy manantsoa avy ny aina Jonathan, zanaky rafidy manantsoa Andoniana Patrick sy Ranarson fara maminso Angela. Ny zazakely rakotarively tiantsony aiko, zanaky rakotarively njara tahina
sirakotarinoro mionso miary ny zazakely ny menjanary miodisotinay atolotra irakotinyrinaduedone siravony aryso sambatra entinambavaka zany ireo rehetrareo amin'ny sakramentany batisa ny entinambavako raha ariary monjaka ary nirina parfesy raha ndriana ary so mahiny sotahiry anamasina ny fanambadiny raha ao izy ireo dia hitsangana ato amin'ny sisiny ao ry zareo a dia mirarosoanareo a ny fiangonana mivavako anareo saotra tompoko tonga amin'ny rojombavaka isika ireo izay tonga tsingery-taona volana jolay zany mba hitsangana ho arabena sy entina mbavaka ireo izay natsary fahasoavana manokana hideranany tompo hitsangana ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana ireo izay manana olana manokana hoentina mbavaka hitsangana ireo izay namony avany donampahoriana ngataka iry amin'ny tompo hitsangana hivavaka isika misananao zay tompony raha zonay mifampivavaka mivavaka azy amin'ny tsahatra fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra koa izany hery zany ny atafinao ny retoavanay reto ny donampahoriana namony ava malala no Andriamanitra ihany kamotsy ny tondra tena Andriamanitra ny fampionona ianao ampionona azy ireo ianao vavaka izay ho an'ny marary sy manana ny marary naizanaiza toerana misy azy ireo hikasika azy ireo ianao tahaka ny nanirahanao ny apôstôly ny hikasihanao azy ireo aritra no alanina retiny ianao no rohevitra ny mpitsabo ary ny mihery ny fanafody ampiasaina ampitombo ny finoana koa ho an'izay tsy mampiasa fanafody ianao Andriamanitra nametrahany azy ireo ka asitrana retina rehetra ka hiaro ny aina tsy hidina nandavaka vavaka izay ho an'izay manana olana amin'ny tenany amin'ny vadiny amin'ny asany amin'ny zanany amin'ny taratasy amin'ny endriny maro samihafa eo amin'ny fiainana ary ao no manatrosa tokony ho aloha no Andriamanitra hijery azy ireny satria tsy fo ny tananao fa mahavonjy ary ny sofinao tsy lalin-dalovana fahamahare anome olona ianao hiaraka aminy amaza ny olana izany ary balika itsambikina tahaka ny diery izy azakazaka tsy horeraka andeha tsy ho sasatra no Andriamanitra hijery ny tsirairay amin'izay manahirana azy misy namanaina azo fahasoavana manokana avy aminao ara-piarahamonina ara-pananana ara-panahy eny fifaliana ombany fiadanana natafinao azy koa mideranao izy ireo manome voninahitra anao misafidin'ny fiangonana ny hoana fa tsara sady mpanao ny tsara ianao ka zay nomenao azy mba hoentiny mampahery ny hafa koa hitondra fahasoavana ao amin'ny manodidina azy tratry ny tsingery-taona ry tavanay reto mampianara anay anisan'ny andronay nanay foendry ny volondohanay dia voaisanao avokoa koa izany nafantaranay fa tena miahy anay ao amin'ny antsipriany rehetra ka mohatra no nitsitsina maro izy ireo dia amin'ny anaranao ny arabany azy ireo omenao ny fiadananao ary ampitombohy ny fitiava ny fanantenana ary ny finoana maro ny tiany angatahany na ny mipetraka na ny mitsangany na ny tokotany ny any mijery amin'ny fahita lavitra tambanjotra serasera ny Andriamanitra mahay manome moatra tsy manome vato ianao solony mofo na mena rano solony azany rano fa mahalala ny mahasoanay ianao amin'ny fitarainina tsy azo tonono nataon'ny fanamasina ka omeo azy ireo tsirairay araky ny abianindra fonao izay tokony ho anjarany tsirairay amin'ny anaran'ny Kristy irery ihany no angatahanay izany amen tratry tsingery-taona reo dia mirary solindrindra saotra tompoko ny hira fanampin'ny fahafitamefa-polo no andraisitsika ny tsodrano andininy voalohany alohan'ny tsodrano atolotro ny ray aman-drenitsika ny révérend docteur anolotra ny tsodrano amintsika aoren'izany idiratsika amin'ny fanasan'ny tompo hitsangana isika rehetra Piana na
andramu teoritana Jesosy tumbuny famonity Fianana kolosana Jesosy tombosy famonity Nogana piadanana Kuranyo Jesosy utumpupa Anapakami pianana Devitana lepiadanana Anahidumandani raha iso amin'ny finoana riavana ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny jesosy tompontsika mpiandrony lehibe hiala maty mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay izy ny atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiaso anatinareo izay ankasitrany eo masony amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika amen petraka isika manao vavaka mangina an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen
ianareo izay mangitahita mankanisa amin'ny rano eny avy mivididy vai sy ronono nefa tsy ambola tsy amin'ny karena mieno dia mieno ahy ianareo ka hano zay tsara oke ravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo mivelatra milonantsika ry havana izany fanasana lehibe ataon'ny tompo zany izay enantsika ety an-tany hatranandanitra amin'ny alalan'ny reto famantarana hita maso reto ka asandrato amin'ny tompo ny fonareo fantatra efa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao Kristy manana ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany feny fiderananao nandanitra no ireo anjely tsy ombialiny alina ry mpaminany ny apôstôly ny martiora ny olom-boavitra efa sambatra naminao ko mianty izay mba iombona amin'ny feno marobe nandanitra ka ihira manao hoe orenesika ny teny fanorenana azo sakramenta masina izao ay Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hano ity ny teniko izay omenanareo izao no ataovo ho fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy misy tro amin'ity anareo rehetra fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao andrehetra ho famelan-kelo izao natao ho fahatsiarovanay na oviana no misotro ianareo fa naoviana ianareo ny mihinana itony mofotony sy misotra amin'ny kapoka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen ivavaka isika ry tompo nanaizy nandanitro indreto zay ny manao ny fahatsiarovany nahatongavany zanako olona fijaliany ny fahafatesany fitsanganana avy mitoerany maty ny fiakarana amboninahitra fifonany mandrakizay ho anay eny miandro sy mitalohan'ny fiverenana izay ko mba hafenony voninahitra ao ny fanatim-pisoaranay raio taio tanteraka izay sakramenta masina zao endry Kristy le tokona Kristy le tanteraka Kristy le naterina ny ray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana ry tompo ray nandanitro ny fananao masina ny fanahy mahery ny fanahy miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra zay izany fanahy masina za amin'ny ana-masinay mba ho tsoronay fa ho tafaray amin'ny tena mandrany Kristy zay rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay ko amasin'ny mofo manambara amin'ny tenany Kristy amasin'ny divay mba namarandrany Kristy fa nao Andriamanitra kosa tanteraka ny teniny zanako malalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy
ary ao aminao andriamanitra raitsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanamasina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay mivakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika rehetra dia tena iray na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'ny mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka misarana izay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo mandeha fivoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Hipetraka tsika no nira voalahatra ampizaran'ny mofo sy ny kapoaka. Ento zany ny kazarao.
sangana isika ny tena oka isika ombopo amin'ny vavaka manao hoe tompo tsy mendrika natao izy tsy mendrika dirika tompo tsy mendry izay tsiotsilona kanefa izay manako eto no anoloranao anay mofinaina rano velona hoy Jesosy Kristy izay mampahay anay ny zavatra rehetra hoe raiso hano ity ny teniko izay omena anareo izao no ataovo ho fahatsiarovana. raiso ny tenako ny teninao ary ny rako ho fiainana. Aku terima hati merahku oh fiayana waitia wanan hoy Jesosy Kristy alay mameny hero antsika azy atsika manao ny zavatra rehetra hoe sotronareo rehetra ity fa ity ny rahakodiny amin'ny fanekena vaofa latsaka ho an'ny maro famelan-kelo ka izao natao ho fahatsiarovanay na ovinana misotro ianareo. Misaotranao zay tompo dia efa nandray araka izay mety izao sakafom-panahy izao any-panahy mahavelona ary sakafo mifanjakany lanitra misaotra tompo amen. Hoe ny apôstôly masina tahaka nandraisanareo ny Kristy Jesosy tompo mandehanao aminy koa mamaka tsara miorona mafy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina nareo ka mazoto amin'ny fisaorana amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika anao nira voalahatra anaovana ny rakom-pisaorana. Amiasa, Yesus.
cebamat alamarini turak ceufuiku Sadahasa Cewutasa Cikicu Uni Yezinomi Azunai Sega Kazuni Turai Sinite Nanamu Uni Numan Tukini Fanai Mampam ai mai rano na nausu sunu iku biasa isi cimamat ada mari diturang ufoi Tapatu velare Kefanam sadyati Ianareo aneny tompo ka iaro anareo ampamirapirina amitavana aminareo aneny tompo ka iantra anareo ananatra amitavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany sy ary ny voninahitra.
ny natokana ho mpandray fanasany tompo eo mankana amin'ny trany fisainana ho araben'ny fiangonanao maharitra kely nareo fianakaviana itsika izay mirava dia tsara raha kisaka ny fiara mialohan'ny naovana raha samihafa satria misy mariazy hiditra eo